Andriamanitra ray tsara indrindra ny an-danitro, faly misaotranao aho avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, satria lehibe ny fitiavanao sy ny famindram-ponao, ka mbola omezanao indray izao fotoana alina mangina izao, mbola ahafahako hanambara ny teninao, ary mangataka aminao aho Jesosy, hanazava sy hitarika, ary hampiteny aho, mba hezako mampita ny hafitra avy aminao amin'olona isan'ny tsirairay, ary ny mpiaino, ianao no hikasiky ny fony, mba hiaino tsara izany teny izany. Miasa ao anatin'olona isan'ny tsirairay avy ianao fanahy masino, mba tsy handalo fotsiny izao teny izao, fa ho latsaka ao anatin'ny fony, mba haniry sy hamoza toeny izany teny izany Tompo. Ary mangataka ny ranao aho Jesosy, handrakotrahy sy ny asanao, ary ny ankonako sy ny vahoakanao, zay miaino izao teny izao, satria ny ranao dia afo mandevona, ny zanatsipiky mirihitra zay le fandeha ratsy, tsy hanan-kery izany, fa ianao Tompony ho hanan-kery eto. Mangataka aminao aho fanahy masino, hiasa amin'ny alalako, hiteny amin'ny alalako, ary hiasa ao anatin'olona isan'ny tsirairay, mba handray tsara izany teny izany, ary mba hankatoa sy hiainana izany teny izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahako izany vafoka izany, misaotra indrindra ray io. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay resintsika ao amin'ny Marka 7:10, ary mbola ampifaliana indray no iarabako anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako, ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminao zay manaraka izao video izao. Marka 7:10, andininy 5:20, ajanontsika amin'ny andininy 7:20, ary mbola tohizantsika indray amin'ny andininy 7:30. Oka ianao hiaraka makiteny amiko. Vakiteny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Andininy 5:20, fa amin'izay andro izay aorian'izany fahoriana izany, dia ho tonga maizina ny masoandro, ary tsy hanome ny fahazavany ny volana, hiraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana, ary ho hozongozonina ireo hery izay eny amin'ny lanitra, ary amin'izay dia ho hitany zanak'olona avy eny amin'ny rahona amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Amin'izay dia hanirika ireo anjely izy, ary hanangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny farany tany ka hatramin'ny farany lanitra. Andininy 7:30, mitandrema, miambena, ka mivavaha, fa tsy fantatrareo izay hiavian'ny fotoana, izany dia tahaka ny olona nandeha hivahiny, izay nandao ny tranony ka nanome ny fahefana ny Mpanompon'i, samy nitolorany ny raharahany avy, ary ny mpiandry varavarana dia nasainy niambina tsara, koa miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tompontrano, na ho hariva, na ho mamatinalina, na ho manenakoho, na ho marena, fandrao avy tampoka izy ka mahita nareo matory, ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'olona rehetra koa. Miambena. Amen. Ny teny izay nivakiantsika temo manambara izao andro farany. Izao andro mahory, andro sarotra. Ho antsika kristianina, ho antsika zay mpanaradia Jesosy marina, ho antsika zay miteny fahazanak'Andriamanitra, mandeha amiko sy aminao izao teny izao. Ny zavatra Jesosy no miteny eto, ny Marka 7:20 zay nivakiantsika eto, dia Jesosy no niteny amin'ny andininy 7:30, ny zavatra anankitelo zay takiany Jesosy ny amintsika: mitandrema, miambena, mivavaha. Ahoana mo no atao hoe hitandrina izany? Zao mo vaninandro sarotra, mila atsika mitandrina, miambina. Ahoana mo no atao hoe mitandrina zany, miambina zany? Mila atsika miomana, mila atsika miambina, mba tsy ho hisy hangalatra. Le fahavalo le devoly fahavalo io mandendeha tahaka ny liona miherina mitady zay arapany. Ka raha atsika zany tsy miomana, raha atsika mbola mihanahana, raha atsika mbola tsy manana fahavonom-panahy, dia arapany io fahavalontsika io.
Ny devoly dia tsy kely lalana. Ny tokony ataontsika dia hitandrina mba tsy ho hisy handrobaka, satria be dia be ny mpandrobaka io fahavalo io. Be dia be tsy mandry andro aman'alina. Tia handrobaka foana izy, tia hangalatra foana izy. Ka raha mihanahana tsika dia harapany. Hoka tsika hanana fahavoloam-panahy. Mila marina, mila mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra tsika. Resintsika amin'ny andininy 420 no vakiantsika moa ny tenin'Andriamanitra teny, ary mbola vakiantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa amin'izay andro izay aorian'izany fahoriana izany dia ho tonga mezina ny masoandro, ary tsy hanome fahazavany ny volana, hiraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana, ary ho hozongozonina ireo hiry izay eny amin'ny lanitra. Mizafitra ho avy aorianan'izao fahoriana izao. I masoandro dia ho mezina io, ary ny volana tsy hanome fahazavana. Ny kintana hiraraka ho iziny, zava-doza zany, ary ho hozongozonina ireo hiry izay eny amin'ny lanitra. Aorianan'izany dia amin'ny andininy 420 dia manambara, ary amin'izay dia ho hita ny zanak'olona avy eny amin'ny rahona, miseho aloha ny masoandro maizina, ny volana tsy hanome fahazavana, ny kintana ho raraka, miseho reo, ary ho hozongozonina ireo hiry izay eny amin'ny lanitra, dia ho hita amin'izay ny zanak'olona avy amin'ny rahona, amin'ny hery lehibe sy voninahitra. Haleluia, haleluia. Ka hoka zasianao zany hiomana raha ho avy Jesosy dia mba hiaraka aminy, satria Jesosy dia aniraka ny anjeliny hanangona ny olom-boafidiny amin'ny vazan-tany efatra, hatramin'ny farany tany ka hatramin'ny farany lanitra. Ny olona zay nanadio ny akanjony ihany, angajim-panahy zany, tsy nisy pentipentina amin'ny fahaletoana, dia zay ny ihany no hiaraka aminy. Amen. Ny zavatra zay tokony ataontsika amin'izao dia hiomana tsara, mandra-pahavy an' Jesosy io. Jesosy dia manao fanoharana amin'ny lehilahy anankiray, andininy 530. Misy lehilahy anankiray nandao ny tranony ka nanome ny fahefanan'ireo mpanompony, samy nitolorany Rahany avy. Ny mpiandry varavarana dia nasainy iambina tsara. Inona no tokony ataon'ireo mpanompony ireo? Tokony zany ny homana foana mandra-pahavy any io lehilahy anankiray zay nandao ny tranony io. Atakoatra hoe misy orinasa anankiray zay andeha hantana hafa izy ny ivahiny nagnambela fahefana tamin'ireo mpiasa tao amin'ny orinasa io. Atakoatra patron. Ny tokony nataon'izy iry dia hiambina, hiomana foana mba tsy hatory. Raha ho avy izy dia mba tsy hiara-ny fahatezerany, tahaka zany antsika amin'izao fotoana izao. Tokony zany antsika hiomana foana raha ho avy Jesosy mba tsy hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra. Mba tsy hanaonao foana zany, ny miomana zany mba tsy hanaonao foana, mba tsy hanota. Ny tompo no mitady antsika mba andeha marina. Satria manambara izy amin'ny andininy 530 koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay avy an-tompotrano na ho hariva na ho mamatonalina na ho manena koa fandro avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Ry havako, tsy mila matory antsika, fa noharina zay nataon'i Jesosy amin'ny lehilahy anankiray io. Tsy fantatra zay avy an-tompotrano, raha ho avy izy tsy manambara fotoana izy afa izy tonga eo. Raha matory dia tezitra izy. Tahaka zany antsika mpanaradia Jesosy, raha matory antsika, raha mbola manotanota kely antsika, hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra tompoko. Hoka zasianao andiny tena, hoka zasianao tena hoe raha mbola agnatin'ny manotanota kely, hoka tena hibebaka marina, mba hamoazantsika ny voa mendriky fibebahana. Mila mamoa voa mendriky fibebahana. Dito raha mamaky amin'ny ambany antsika, ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'olona rehetra, Jesosy niteny tamin'ny mpianatra an'azy.
Ary ho antsika zay mpanaradia azy am'izao, amintsika ny teny, mandeha amintsika ny teny. Fa Jesosy efa kely sisa no andrasana, ho avy izy. Vakentsika vetivety ny Matio 7:10. Vakiteny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hasady ny famaky. Koa ny hazo rehetra izay tsy mamoavoa tsara dia ho kapena ka hatsipy ao anatin'ny afo. Raha tsika mbola manotanota kely na ny zavatra kely indrindra tompoko, mahavery tsika ao amin'ny afo. Ho kapena zany, hatsipy ao anatin'ny afo. Raha tsika mbola manao foana, manotanota kely, mandengandenga kely, mifosafosa kely, mangalangalatra kely, ao anatin'ny afo no miandra. Na ny zavatra kely aza. Na ny zavatra kely aza dia manaretsika ao amin'ny helo izany. Ka hoka zasianao tompoko tena hitandrina. Vakintsika vetivety ny Lioka 4:10. Vakiteny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be. Ary zay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Zany tompoko. Raha atsika mbola tsy marina ao amin'ny zavatra kely indrindra dia mbola tsy marina amin'ny be. Matetika ny zavatra matevitevina ihany, ny zavatra lehibe ihany, afaka amin'ny fisotroan-toka, fijangijangana, patalon, nefa mbola ao ihany ny lengalenga madiniky, ny halatralitra madiniky, ny fosafosa madinidiniky. Nefa manary amin'ny helo, manary ao anatin'ny afo zany. Raha mbola manao zany atsika, raha mbola manana fialonana, dia afo no miandry. Ny zay mahadiovampo ihany no ahitan'Andriamanitra. Ny fahadiovampo. Raha mbola anatin'ny fialonana, tsy fitiavana, ao anatin'ny fonao, dia tsy hitan'Andriamanitra tompoko atsika. Afo no miandry na ny zavatra kely indrindra. Izy nambaran'ny Lioka 2:12. Mila atsika matoky amin'ny zavatra kely indrindra ary amin'ny be. Marina amin'ny kely indrindra ary marina koa amin'ny be. Hoka ianao andiny tena, moa ave ianao efa mamoavoa mendriky fibebahana ve? Sa mbola agnatin'ny mamoavoa ratsy? Mbola manaonao foana, manotanota kely? Mibebaha tompoko fa ho avy Jesosy ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto, aorian'izao fahoriana zao. Dia ny zavatra anjo io lakintana io hiraraka. Zavadoza zany. Ho avy Jesosy eo amin'ny hery lehibe amin'ny rahona. Mba hiaraka aminy atsika tompoko. Raha tsika mandeha amin'ny fahamarinana dia hiaraka aminy. Jesosy maneraka atsika handeha amin'ny vavahady ity. Lalana tery dia tery mankany amin'ny fiainana. Ao amin'ny Matio 7 manambara izany, 7:10. Maneraka atsika hiditra amin'ny vavahady ety. Satria vavahady lehibe malalaka ny lalana mankany amin'ny fahaverezana ho izy. Ary tena maro dia maro ny miditra any. Fa lalana hito kosa tena vitsy dia vitsy no mahita azy. Satria tery, atakohatra misy lalana anankiroa. Ny raika tena hoe masaka be fagnarahan'olona. Ny anankiray ohatran'ny gijigijina kely tsy dia masaka tsara. Tokony zany atsika manaraka amin'leha tsy masaka tsara iny. Tsy magnaraka amin'leha arahin'olona maro. Le malalaka be, le mazava be, le fa masaka zany. Hoka zasianao tompoko ntsika safidy, hoka tena hoe handray safidy amin'ny lalana tery dia tery. Satria ho avy Jesosy, tena ho avy izy. Tsy fantatra atsika ny ora tompoko. Ka mampiomana atsika izy. Ho anazy maheno izao video izao. Ny ntsika safidy, anambola tsy nandray Jesosy sareso izy. Raha mijery fahita lavitry ny zavatra zay miseho, tena mamparikoriko. Be dia be. Ka ny ntsika safidy, reso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Mibeba, hoka ianao atabatisa amin'ny ranobe, aza manamafy ny fo.
Ary ho anazy efa nandray Jesosy nefa mbola voafatotra fahotana maro. Mibeba marina tompoko. Jesosy mitady antsika mibebaka marina. Tian'i Jesosy ho marina, mahitsy, masina eo anatrehany. Tsy misy loto. Ny fijoroana Vavolombelona zay niseho tamiko, misy vehivavy anankiray nitory filazantsara eny amin'ny lalambe, hasoko Nofy, afo avy afantely herignandro zay. Za moa tsy nandray antsoratra satria tsy nieritreritry andeha hazareko, tsy nandray antsoratra. Nefa indroa io vehivavy io hasoko Nofy, alinaray ihany. Hitako izy mahay mitory teny be amin'ny lalambe. Tsy haiko vehivavy tintotry natory mbola hasoko Nofy. Tsy fantako. Inona ty Jesosy? Tsy fantako. Izy fantako magnano san'Andriamanitra izy ary tena mahay mitory teny. Za moa tsy nieritreritry andeha zara Nofy io. Za no nahatonga tsy nanoratra. Tsapako tato aoriana ny tian'i Jesosy ambara. Ary avy tafara avy mampindroa herignandro vao zay zanahazo teny ny teny zay nizareko eto. Tian'i Jesosy dia mandeha mitory ny filazantsara amin'olona rehetra satria be dia be tompoko no mbola manaraka amin'ny vavahady malalaka, lalana malalaka le mankany amin'ny fahaverezana io. Be dia be ny olona tena mihazakazaka amin'ny faharatsiana. Be dia be ny olona mbola tsy mahalala an'Andriamanitra, varimbariana, mbola variana amin'izao fiainana mandalo kely zao. Tian'i Jesosy handeha hitory ny filazantsara amin'olona rehetra. Maniraka izy, tsy dimoan'ny hoe mahay mitory teny be ndeha zara. Rehefa maso teny avy amin'i Jesosy na dia teny anankiray aza, zaraina. Ary ho fampaherezana amin'ny hafa koa izany. Zany no mahatonga mizara, Jesosy no maniraka. Io vehivavy hitako mitory teny be tena mahay mitory teny. Ary hitako izy mitafy amin'ny fahamasinana. Mahita fitafinazy fa vehivavy izy tsy haiko. Amin'ny Nofy zany. Ka zany tompoko no mahatonga mizara rehefa manome teny tompo dia zareko. Ka ianao zay manaraka izao video izao ho antsika zay miteny fa zanak'Andriamanitra. Hanomana foana, hanamboatra ny tranontsika any an-danitra. Jesosy izy nandeha nanamboatra ny tranontsika any an-danitra, nanamboatra ny toerana zay ho antsika, mila iomanitsika, mila amboarintsika foana isan'andro isan'andro. Le tranontsika dia any an-danitra. Jaona 5:12 manomboka amin'ny 1:1 vakio. Igny ny tenin'Andriamanitra, hoka zasianao andiny tena, nintsika safidy, mila tsika magnaraka amin'ny lalana tery dia tery. Ary vakio amin'ny Matio 5:20, andininy 5:7 hatramin'ny farany vakio. Za moa tsy afaka maky eto fa hoka ianao andeha maky izany tompoko. Ary tsaratsara kokoa mamaky amin'ny andininy rehetra. Raha afaka ianao, raha tsy afaka fa amin'ny andininy 5:7 asiny hatramin'ny farany no vakinao. Igny ny tenin'Andriamanitra dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Raha mbola tsy tonga Jesosy dia mbola hiverina ito indray. Veloma tompoko.